Arabantsika menakavy a zavy zany resaka zany hoe Andriamanitra tsy hamelantsika irery indrindrindrindra ho atsika oh carré tu seras le plus beau ce soir merci Andriamanitra tsy hamelantsika irery amin'izay zavatra ataotsika na indrindrindrindra amin'ny zavatra tsara sy eritreretintsika atao amin'ny fiainana. Androany tsika dia hiresaka anao karazana raha hoe coaching ny fitondrana zany dia tsy maninona fa tatasika ny hitondrantsika azy a. Hiresaka momba ny afera maizina sy ny zavatra tsy mandeha ary tena zavatra maizimaizina ao amin'ny jirama ao tsika menakavy a. Ary hiresaka ihany koa tsika momba ny harcèlement mahazo ny groupe Kiko. Jirama raha saraisy kely dia Kiko groupe. Satria ninona lazaina sauf aloha kosa hoe tena répétitif le zavatra ataony Andriamatoa Ravalomanana amin'le adalàna amin'le fanararaotana hoe lasa mivadika politika foana ity zavatra ity dia à un moment mitourné amin'ny avantage koa zany hoe karazana provocation amin'le fanjakana ihany le zany dia lasa hoe rehefa avy eo
avadika hoe politika le zavatra miseho sy zavatra mitranga. Fa ho azavaintsika moa ahoana no tokony conduite sy ny comportement ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra amin'izany, ny zavatra miseho zany satria misy zavatra tsy milamina ao anatin'le fandehan'le zavatra ataon'izy mirahalahy. Ka andasa aloha andefa ventilateur fa manjary misofy indray le telefonitsika. Azafady tompoko. Raha misofy be manko izy ity. Any tena marina efa tokony hividy telefona vaovao fa tsy maharaka intsony le efa vao eo telefona tramperin-taona akory ty. Ka hiresaka an'izay zavatra anankitelo zay tsika. Alohan'izany rehetrarehetra any dia ataontsika zany le tatasika aloha zany ahafahantsika mampiditra miresaka sy ny miresaka ny zavatra tokony satria tsika tsy maintsy manao tory lalana foana amin'ny zavatra zay atao, amin'ny zavatra zay mitranga. Le zavatra hita tsinona dia rehefa jerena zany ny malagasy amin'izao fotoana izao natao anatin'ny tena tsy afenina fa vao vita mihitsy ny vao nanomboka ny taona 2000 zany dia lasa niova ny comportement ny malagasy. Comportement social zany ny teneniko karakory vezolahy. Ny indrindrindrindra zany fa ny hoe fiovana eo amin'ny attitude sy ny comportement ny lehilahy. Satria raha amin'izao fotoana izao tsika tena mijery zany tsy mandinika tao anatin'ny 10 taona monja, tao anatin'ny 20 taona monja dia tena tsisy maharatsy azy kanefa na izany na tsy izany simba le firenena satria lasa fiarahamonina feno fatahorana ka izay natokavan'le fitenenana hoe katahotra, sakaletaka. Taloha moa raha tany amin'ny taona 70 tany hoany satria tsy azo atao intsony ny teny an'izany amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy respektena ny fivoaran'ny toetrandro. Tsy azo atao intsony ny teny hoe sarim-bavy satria ny vehivavy tamin'izany dia nieritreretina fanaka amaleny tany amin'ny taona 70 sy 80 tany. Fa amin'izao fotoana izao tsy izany intsony ilay izy ka raha ohatra ianao hiteny hoe sarim-bavy zany dia manahirana ary betsaka ny tezitra amin'izany. Fa izay no mafia azy hoe katahotra sy sakaletaka. Io sakaletaka io manko dia ohatran'ny hoe jereo ilay saka le miletaka ireny zany dia ohatran'izay izay ny tombohan'izy io nivoahan'izay fitenenana izay dia avy amina fianakaviana ihany koa izy io ary ny atao hoe sakaletaka zany dia raha ohatra ianao amin'ny ianao ianareo mahay be loatra ireo zany dia manana trifle anankefatra izy nefa le izy tonga dia misy miatso trefle eo aloha ao dia tsy samy contre izy satria le trefle any aminy 7 dia 8 dia dame dia roi anankefatra ny any aminy dia tsy samy contre izy dia nefa le 5e carte ny azy as. Dia ny olona ohatran'izay zany antsoina hoe sakaletaka. Saritahotra zany hoe raha ohatra ianao antsoina an'izay hoe sakaletaka izay dia tena tokony menatra zany sy ny karazany. Ka rehefa dinihana zany ny lehilahy malagasy tao anatin'izay 20 taona izay dia lehilahy pikajikajy, lehilahy
dia sahy loatra amin'ny zavatra tao. Ary raha ohatra zao tsika hoe ny farany teo zany ny dinihana zany, raha ohatra fotsiny hoe tamin'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina zao, dia tamin'ny fitondrany Andriamatoa Rajaonarimampianina ny tena nahitana hoe lehilahy sy tovolahy pikajikajy. Satria raha nanana olona, tsy hanono anaran'olona satria ny roa amin'izy ireo namako fa tena fopla angamba no teneniko eto ny anarany. Raha ohatra zao hoe dinihana zany firy ny lehilahy nanodidina tao anatin'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina. Tena hoe tena akaiky ary tena anisan'ny tena akaiky azy mihitsy. Dia nefany rehefa nialana hoe niataka ilay fitondrana, ny antony maro samihafa, ny élection tsy lany, tsy noho ny alabako angamba sy ny karazany, iny a tsy andrano aloha no idirantsika amin'iny, fa eto amin'ilay comportement nreto le hoe lehilahy ao anaty fitondrana. Dia jereo tsara ny raha nisy tena hoe solelaka ary tena hoe ohatrany hoe roi mihitsy na tena hoe Andriamanitra tany Andriamatoa Rajaonarimampianina, dia nisy anankiefatra izy farafakely ny tao. Fa ny anankiroa no tonomiko. Ao anatin'izany ohatra ny premier ministre, hoy le akama zay hoe Rasolonandra Sanina, Rasolonandrasana io zany. Ao zany hoe ity anankiray ity tena lazaiko anareo mihitsy hoe tena na niozonozona ary tena rehefa niteny taminy aho hoe tamin'izany andro hoe Orsea, raha te hanana avenir politique se dia mialady an'izao satria fantatro ny tanjony. Misy vavolombelona ty zavatra teneniko ty. Dia hoy le raha naman'io hoe zany ray nahampina ny Hery Rajaonarimampianina maloto azy, dia hoaniko eo masony eo, satria iny olona iny na olombelona hoy le namana, hoy le namana zay, namana satria rehefa namana aho mpamadika. Ngianarsona ministre ny aménagement de territoire tamin'izany andro zany. Nahampina nga Hery Rajaonarimampianina ary za dia hoaniko izy satria iny na olombelona. Inona sahanao meana ministra? Tena inona ka ty ny Andriamanitra ka mandehandeha eto ambonin'ny tany ozy. Ka raha izaho mihitsy tsy hamadika ny Hery Rajaonarimampianina izany ozy. Dia io zahako hoe ohatrany tadidiko ary anga le teny Ngaratsiraka Didier zay hoe aza miteny jamais zany amin'ny politika raha mbola politika foana ny atao. Tsy naharitra 2 volana akory zay tenin'izay. Rehefa nasorony nga Rajaonarimampianina izy noho ny adalàna nataony tao ministera tao, tsy amperinandro akory izy, dia aiza izy nihitanao milahatra maka audience ary amin'ny biraon'olona, ary be ririka ary niezaka mafy mihitsy ho tafiditra tao anatin'ny ekipany nga Andry Rajoelina ary nanampy mihitsy nga Andry Rajoelina ho tonga teo amin'ny fitondrana tamin'izany andro. Izany hoe tsy le teny zany izay nitenenina dia nivadika zavatra hafa ary namadika ngarainy. Sy anankiray koa samy fantatritsika, tena hoe raha nisy olona nivavaha zany olona zany ary mahavita miéliminer olona mihitsy hoe iona amin'ny filoham-pirenena tamin'izany andro any, dia anaovany opération fandotona ary voaloto mihitsy ianao. Dia nefany vao niongana le fitondran'ilay Andriamatoa Rajaonarimampianina, efa iny raha namana
nakany amin'ny tena hoe favalo. Tena hoe favalo ennemi juré angamba da zay nilazana azy, nisaka nakary amin'ny elany izy. De ny tany moa nampiasa azy fotsiny tamin'ny élection. Rehefa vita ny élection, tsisy zavatra plus, tsy nisy zavatra moins, fa nijeren'ny olona ohatran'ny lamba miaty eo izy. Le anankiray moa mba avitra, ohatran'ny hoe nanao député tany fotsy tany, dia avitra zany ohatran'ny hoe député izy, de zay zany ahafahany miaro zay zavatra akisy azony tao anatiny, zany hoe fitondrana irrajonarina tany zany. Moramora ve zany hoe tany mpanjakana eny Ambatobe amin'le herbostérie io, lafa amin'ny ambongadiny. Ka androany zany fananiko mihitsy hoe manao tatasika zany momba ny resaka hoe ny lehilahy na ny olombelona mihitsy hoe ahoana isika olombelona zany fasa amina zavatra hoe tokony hoe lafy zao na hoe janony zao. Misy zavatra asiako enonareo kely zany ty discours-na ancien entraîneur na basket ty, de aveo tapahako eo tena izy, de ampidiritsika ny resaka tokony ho resahantsika ao anatin'ity tatasika ty. Sakafo tsara raha ny sofina, fa traduit amin'ny teny frantsay izy ty, fa normalement izy ty amin'ny teny anglisy. Ndawa. Vous dire, car elles ont marché pour moi, et j'aurais aimé les connaître lorsque j'avais 21 ans. Il n'y a que 3 règles que vous devez suivre. La vie n'a pas à être compliquée. Nous nous compliquons trop la vie. Je vais faire 5 suppositions sur les personnes présentes dans cette pièce aujourd'hui. Je suis prêt à parier que vous voulez réussir votre vie professionnelle. Je suis prêt à parier que vous voulez réussir votre vie personnelle. Je suis prêt à parier que vous avez besoin de vous sentir utile. Je suis prêt à parier que vous voulez vous sentir en sécurité pour votre avenir. Et le 5e point est que je suis prêt à parier que vous voulez aller au paradis. Je vais maintenant vous donner un plan simple pour réussir les 5. Parce que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie religieuse ou votre vie personnelle pour réussir professionnellement. Tout est lié et ce n'est pas compliqué. J'ai toujours essayé de ne jamais me compliquer la vie. Vous rendez-vous compte qu'un arc-en-ciel comporte seulement 7 couleurs? Seulement 7. Regardez ce que Michel-Ange a réussi à faire avec ces 7 couleurs. Il existe seulement 7 notes de musique. Regardez ce que Beethoven a réussi à faire avec ces 7 notes. Il existe seulement 10 chiffres. Regardez ce que Bernard Madoff a réussi à faire avec ces 10 chiffres. Le point que je veux soulever est que la vie n'a pas à être compliquée. Vous avez besoin de 4 choses dans votre vie. Et s'il vous manque une de ces 4 choses, vous ressentirez un vide énorme. Premièrement, tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Deuxièmement, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Troisièmement, tout le monde a besoin de croire en quelque chose et dans mon cas, je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le 4e point dont vous avez besoin dans votre vie est que vous devez avoir un but à atteindre. Que voulez-vous faire maintenant? Ayez des buts et des rêves ambitieux. Je crois que c'est absolument essentiel. Ne reproduisez pas les erreurs que j'ai commises. J'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie, mais laissez-moi vous révéler la bêtise que je regrette le plus. Quand j'ai débarqué à l'université de Notre-Dame, j'ai pris les... Voilà. Il y avait 4 choses à faire. chiffres. Regardez ce que Bernard Madoff a réussi à faire avec ces 10 chiffres. Le point que je vais soulever est que la vie n'a pas à être compliquée. Vous avez besoin de 4 choses dans votre vie. Et s'il vous manque une de ces 4 choses, vous ressentirez un vide énorme. Premièrement, tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Deuxièmement, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Troisièmement, tout le monde a besoin de croire en quelque chose et dans mon cas, je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le 4e point dont vous avez besoin dans votre vie est que vous devez avoir un but à atteindre. Que voulez-vous faire maintenant? Ayez des buts, Dieu.
Je crois que c'est absolument essentiel. Ne reproduisez pas les erreurs que j'ai commises. J'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie, mais laissez-moi vous révéler la bêtise que je regrette le plus. Quand j'ai débarqué à l'université Notre-Dame, j'ai pris l'équipe qui était au plus mal pour la mener au sommet pendant 9 années consécutives. Chose que personne n'avait réalisée avant et que personne n'a refait depuis. Nous sommes arrivés au sommet et nous y sommes restés. Voilà la chose que je regrette le plus. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Vous progressez ou vous mourrez. Soit l'arbre grandit, soit il meurt. » Il en va de même pour votre mariage, il en va de même pour votre business ou pour vous-même en tant que personne. Et je ne dis pas ça parce que je suis vieux, même si maintenant mes bougies d'anniversaire coûtent plus cher que mon gâteau. Cela est plutôt en rapport avec les efforts que vous devez faire pour vous améliorer. Nous avons atteint le top et j'ai dit nous y sommes arrivés, restons comme ça, ne prenons plus de risques. Nous avons terminé second du championnat et tout le monde a dit que j'étais un idiot. Alors que le gars qui termine dernier au concours de médecine, lui, il l'appelle docteur. Ça me semble injuste. Tonga teo amin'ny sommet izy dia hoe ne prenons plus de risques. Zay mibazon'ilay zavatra. Dia mibazon'ny resakitsika. Ianao tsara. Et je ne dis pas ça parce que je suis vieux, même si maintenant mes bougies d'anniversaire coûtent plus cher que mon gâteau. Cela est plutôt en rapport avec les efforts que vous devez faire pour vous améliorer. Nous avons atteint le top et j'ai dit nous y sommes arrivés, restons comme ça, ne prenons plus de risques. Olombelona zany dia samy mahatsapa daholo hoe misy karazany tanjona ny tena hoe ny ilanantsika ny ilanan'ny olombelona aty ambonin'ny tany zany dia misy farafahakeliny anankidimy ny exigence tedavitsika. Réussir aloha tsika sur le plan professionnel. Dia iny no mahatonga antsika mianatra mafy zany. Mianatra mafy satria le réussite professionnelle zany dia sady manam-pahaizana ao anatin'ny loha dia manam-panahy koa zany ao anatin'ny fiainana ray manontolo. Faharoa, réussite personnelle izay mifampiankina amin'le réussite professionnelle. Rehefa feno zany ireo anankiroa ireo, réussite professionnelle sy ny réussite personnelle. Misy manko ny réussir professionnellement fa tsy miprogresser izy ary tsy miévoluer personnellement. Misy zany fa tsika tsy ady hevitra amin'ny détail par rapport an'izay fa misy olona miréussir izy professionnellement fa tsy miréussir personnellement. Ohatran'ny André Rajoelina zao dia miréussir izy professionnellement fa la personne de André Rajoelina n'est pas une réussite. C'est tout simplement un échec catastrophique. Ary tena manimba an'le firenena mihitsy le personnalité an'ny Ndiaye André Rajoelina et consort. Pourtant, il a réussi professionnellement. Satria raha ohatra eritreretintsika ny diplôme sy ny fianarana vita ny André Rajoelina dia tsy tokony resaka akory tsika hoe réussite professionnelle. Kanefa na izany zany, il est président, il a réussi professionnellement. Maintenant, ni personne, en tant que personne, est-ce une réussite 90% ny olona anontaniana zany angambany dia teny daholo non, catastrophique ny réussite personnelle ny André Rajoelina. Satria ato amin'le réussite personnelle manko, avant qu'elle ne soit matérielle, elle est d'abord morale. Fa raha ohatra zany hoe miaraka zany hoe misy ny réussite personnelle, misy ny réussite
professionnel ka miaraka tsara sady équilibré tsisy hoe ny ray midépassé ny ray ou plus na ny ray fa tena hoe misy olona zany mipetraka amin'ny fasinao miresaka aminao tena hitanao mihitsy hoe tena posé le olona malgré ny réussite personnelle professionnelle-ny sy ny jerenao ny fitondrantenan'le olona tena hoe ao tsara zany tena miainga tsara zany fa izao manomboka eto no miavaka ny olona rehetra samy olona zany satria ianao rehefa tonga am'izay sehatra hoe manana réussite personnelle manana réussite professionnelle de tonga ho azy eo aminao le ity teneniko ty vous avez besoin d'être utile zany hoe miconstruire objectif anankiray afandray zany ianao amin'ny fiainanao tieritreretina zany ianao hoe vivre en sécurité satria ny sécurité efa misy eo zany de ny fieritreretana hoe ho any amin'ny paradis ka le any amin'ny fakanesana any amin'le paradis ty ny olona resahany eto zany de olona mino any Dieu créateur de lasa manana io zany na ialà na Bouddha na iza ny inonao fa rehefa tena tonga ao amin'le tanjona ianao am'izay le hoe feno le olona zay de te progresser izy moralement zany fa tsy hoe intellectuellement ntsony fa resaka moral ny resaka eto ohatra fotsiny zao teneniko anareo raha ohatra zany admetiavana zany alors on va admettre hoe fa tsika zany tsy miditra amin'ny discussion détail na ny zavatra hoe erreur nataon'le olona de jereo raha ohatra zao hoe jugentsika zany Nelson Mandela réussite professionnelle tratrany tonga président izy réussite personnelle mondialement reconnu andriamatoa Nelson Mandela la preuve nahazo ny prix Nobel de la paix izy fa tsy nanakana Nelson Mandela rehefa tsy teo amin'ny fitondrana ntsony izy nanolotra ny tenany ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany namezany hoe karazana modely ana réussite morale ndray zany ty anankiray ty hoe il s'est rendu utile pour l'humanité de samy fantatritsika ny zavatra olana be deabe teto ambonin'ny tany zay nidirany nga Nelson Mandela ka niezaka mihitsy izy ny s'impliquer moralement physiquement intellectuellement tao anatin'ireny problema mitranga tamin'ny firenena reny ka anika raha maty andriamatoa Nelson Mandela dia nalahelo zao tontolo zao nalahelo zao tontolo zao ny tiana ambara am'izany zany de arak'le tenin'le rangahy teo hoe dans la vie ozy izy soit vous progressez soit vous mourrez le zavatra teneniny eto tsy le hoe miprogresse ara-bola itsony na hoe miprogresse ara fahaizana itsony fa le resaka tena hoe io am'izay ary ianao fa mipetraka mametraka ny tongotrao ao anatiny zany atao hoe fiainana ara-moraly manodidina ny vahoaka ary manolotra ny tenanao ho fitaovana ho an'ny vahoaka satria any aminao ny fahendrena any aminao ny fampisoana any aminao ny analyse juste any aminao ny analyse pertinente any aminao ny courage mbola hiditra amin'ny zavatra tsika rehefa avy eo sy ny fahasahina
hoy izy hoe isika olombelona ozy izy mitady zavatra atao affaire tady zavatra tady olona tsika ho tiaviny tady ihany koa tsika nefa hoe tiavin'ny olona affaire ozy izy aimer à croire de ny ao izy izy en Jésus ny croyance tena marina zay de à traveran'izay hoe affaire aimer à croire de mbola misy ihany koa ny hoe lasa mamorona but na objectif zavatra anankiray ianao ao anatin'ny fiainana zany hoe rehefa misy zavatra manan-katao anao ka misy fitiavana ao amin'ny zavatra ataonao tian'ny olona ianao koa ty olona de ianao nefa mino ny zavatra ataonao mino an'Andriamanitra koa ianao dia lasa misy tondranao any amin'ny objectif anankiray zay hoe ohatran'izao modèle social tiako ohatran'izao ny modèle fiainana miaraka amin'ny olona apetrako satria ianao lasa misongadina ery aloha azy dia lasa inon'ny olona tena ianao inon'ny olona ianao amin'ny zavatra zay ataonao ka à partir amin'io zany no mampiavaka ny olona anankiray indray zany tary zany le hoe on se rend utile par rapport à la société pour mettre en place une certaine évolution, progression amin'ny anankiray amin'le ary amin'ny ilana zany le rehefa feno le réussite professionnelle sy le personnel de mitondra aty amin'le hoe mbola mitady ihany ianao inona zavatra atao de mbola mitady fitiavana ianao zay avy amin'ny olona tianao na ianao koa ty olona amin'ny alalan'ny finoana amin'izay zavatra ataonao na finoana an'le Andriamanitra irahanao manao ny zavatra ataonao de manjary mahavita miforona ho azy ny tanjona tsara be ao anatin'ny fiainan'ny zanak'olombelona manomboka eto ny miavaka ny atao hoe grand sy ny petit averiko tsara manomboka eto no miavaka ny atao hoe grand sy ny petit tsy miresaka ntsony zany tsika hoe manam-pahaizana le olona endry le olona amin'ny fitondratena manam-panahy le olona fa eo amin'izay zany le hoe itony olona tony no antsoina hoe génie planétaire mazava tsara angamb'izay misy étape zany atongavanao amin'le hoe grand ianao samby nianatra daholy ry Didier Ratsiraka ry Lénine ry Marx ry Poutine ry Trump rehefa jerena ny background-ny tsy de tena ao akory ry Obama tena nianatra Michelle Obama tena nianatra fa tena nisy étape tena zany hoe io le teneniko hoe ligne jaune raha te ho grand ianao de tsy maintsy midepasy an'io ligne jaune io zay no natonga an'le rangahy teo ny teny hoe il faut se fixer et se faire des projets de créer des projets ambitieux tonga teo amin'ny niveau ozy izy zay tena hoe tsy napozina tsisy mbola navita an'izany ozy izy nampiakatra ny Notre Dame tery amin'ny sommet fa rehefa tonga teo amin'ny sommet ozy izy de zao ny langage nilazaiko hoe ne prenons plus de risques parce que on y est à partir an'izay raha mijery ny tantaran'ny Notre Dame tokoa nareo amin'ny resaka football américain teneniko fa drisa fa tsy basket dia nanomboka teo de nidina mandeha de manière dégressive à une vitesse grand V le izy satria tsy nanana projet ambitieux ntsony izy rehefa tonga teo amin'le sommet satria ozy izy hoe efa tonga eto de tsy maka risque ntsony de eto no mijanona ozy izy
nanomboka teo izy ndray tapaka ndraiky rendraiky akiko ianao zay arabe tapaka le izy fa mialatsiny a mialatsiny tapaka kely a vetivety fotsiny Eto anaty an'Andriamanitra no anolorako ny fiainako anaiky anao ho fitiavako mandramady tsy akivadika tsy sanatry filany nofo na ko fitiavana iselana filay fiti usare tarazza fila samaina tina masina patelatiku eritrenatiku kafalarabia minarituku teoro tukana me varufitiku ilatiku un caso marapecha perché con mangia mati io ti stai manchiana se tu sei più intensivi se peggio and you like now Canyon, see the kind of shit si vedi caro fisico fanufti quiscatico Nilala qui, nilala ndavicha, parifati mama taucha, tisiudume, dunami fakati, katsutafi, tamparadisa su, mamami no, chani fitiavana, astinati, che fane verana, ilai fiti, si mami sacca, vile shampoo, mi fa pitantana, pare fatia, te fatina tie, ma itaziki, sile sindano masu, mi fa catiamo viso, matukia.
paradis. Se Gesù fece questo, e ci facciamo farani. Eny ary miala tsiny fa tapako izy teo satria misaofy le téléphone tsy maraka intsony aloha izy satria feno document be ao anatin'ilay izy ary feno dossier be. De eo le tenentsika zany hoe apartirana niveau anankiray ianao zany satria amina tapitrisany maromaro eto ambonin'ny tany ny olona hoe sady manana réussite professionnelle no manana réussite personnelle. Zany hoe tena misy mihitsy zany l'équilibre entre les deux zany par rapport an'izay. Kanefa ny tsy ampy zay raha ohatra ianao olombelona miaina ao anatin'ny finoana. Satria manomboka eo anao zany hoe enao ary tonga ho azy le izy raha ohatra ianao zany hoe tena olombelona ao anatin'ny finoana ohatra hoe mino amin'ny alay ianao, mino amin'ny Bouddha ianao, mino amin'ny Andriamanitra par ino izy teo amin'ny alalan'ny Jésus Christ ianao. Rehefa mino an'le hoe Dieu créateur ianao zany, grand D le Dieu fa tsy petit D, dia ka manana zay hoe réussite professionnelle, manana zay le hoe réussite personnelle zay, de tonga ho azy le hoe manampy ny mpiarabelona. Fa izao ao anatin'le fanampinan'ny mpiarabelona zay, zany hoe eo am'izay zany le hoe tena hoe fiovana iakarana amin'ny etapy ambonimbony kokoa ara-moraly zany io. Satria efa tsy discutena intsony zany le olona hoe iny olona iny kosa aloha manam-panahy, iny olona iny manam-pahaizana, iny olona iny tafita raha ohatra amina resaka asa. Ary le resakitsika eto zany de hoe mba hanavana an'izy tsy voatery hoe manam-pahaizana no tafita ihany koa amin'ny asa. Fa misy olona tena araky ny teneniko teo hoe Andriamatoa Andry Rajoelina ny tena exemple vivant zany. Tena tafity le dala kanefa ny raha evaluena ny niveau intellectuel de tsy ampy classe de première akory satria nabaka raha tsy ananany Andriamatoa Andry Rajoelina. Kanefa tafita izy professionnellement, tafita ny ataony personnel zany no tsy tafavoaka izy satria fantatritsika rehetrarehetra, fantatritsika menakavy ny toetrany, ary fantatritsika menakavy hoe ahoana izy na hoe manahoana izy ny fandehany. Eo zany tika no hoe hiakatra am'le etapy anankiray de araky tenin'le rangahy anankiray hoe rehefa fiain'ireo tenin'le rangahy teo le personnel sy le professionnel de mieritreritra anao hoe tafakatra re ambony ianao de je ne prends plus de risque ozy izy de manomboka eo anao no midina mandram-pahafatinao. De eo zany le misy karazan'olona hoe tapitra ohatra izy tena mpanan-karena izy, manam-panahy ihany koa izy, maty normalina ohatran'ny olona rehetra. Toa tsy de be mpandizina akory rehefa maty. Toa tsy de fantatry ny olona akory hoe izy zany olona zany, kanefa toa tena kalabe izy zany, na hoe le anankiray koa hoe toa tena manam-pahaizana be izy zany. Io zany mahasamy hafa manomboka eo am'le projet ambitieux no mampiavaka ny petit sy ny grand. Ny grand de mieritreritra zavatra ho an'ny humanité foana à partir ny rehefa feno ireo zavatra ireo. Réussite personnelle, réussite professionnelle. L'exemple vivant amin'izany de Andriamatoa Nelson Mandela. I Mère Teresa koa ohatran'izany, tena moralement personnel
dia izy koa ty le frantsay anankiray ty le mampiatrano tsy voatery ny eritreritra réussite professionnelle fa réussite personnelle, réussite morale, parce qu'ils ont aidé l'humanité. Dia eo zany tsika no mametraka amin'izay hoe karazan'olona ohatrany ahoana no tonga ao anatiny zany atao hoe grand ianao, hoe grand, reny grand reny miresaka anao zany hoe Obama grand zany, miresaka anao Poutine grand zany, dia mitadiava koa hafa miresaka anao Nelson Mandela grand zany, miresaka ihany koa anao Fidel Castro grand zany, miresaka anao Lénine mbola grand koa zany. Zany Lénine zany raha ohatra hoe resahana fotsiny dia réussir izy professionnellement, réussir izy personnellement, dia après an'izay izy namoaka ny zavatra rehetrarehetra ahafahana miservira ary nanolotra ny tenany ho an'ny humanité. Zany mahoatry tonga zany zany Kim Il Sung zany nanana ny réussiteny morale atao zany réussite personnelle fa se sacrifier izy nanome ny tenany ho an'ny humanité dia servira fa tsy ny se servira. Satria zao le izy tsy afaka ho tonga amin'le hoe grand ianao raha tsy au moins mindray amin'le zavatra niteneniko teo feno réussite personnelle na réussite personnelle fa ny tena idéal miaraka izy roa. Zany Gandhi zany anie grand zany, zany Gandhi zany grand zany, ka eo zany le izy hoe ahoana nahatongavanao eo amin'le hoe franchir an'le ligne jaune, dia eo no mahatonga an'le hoe manapotika ny atao hoe establishment ianao. Ary manapotika an'io establishment io raporiny Madagasikara zao, maro ny olona manana réussite personnelle any Madagasikara, maro ny olona manana réussite professionnelle na malagasy maromaro eto ambonin'ny tany fa izao rehefa tonga le hoe manapotika establishment eo daholo no mikatso ny afera. Eo no mikatso ny afera satria manomboka eo dia tonga amin'le tenin'le rangahy hoe za efa misome, je ne prends plus de risque. Dia izy ihany no teny teo hoe nanomboka teo amin'ny very izy ary nidina tsikelikely dia tonga tany amin'ny ignorance mihitsy. Ne commettez jamais l'erreur que moi j'ai fait tous. Aza averinareo izy ny erreur nataoko. Ary tena marina zany satria tandremo fa misy an'le fitenenana koa nefa izay tena manimba hoe pour vivre heureux, vivons cachés. Tsara ho fantatrareo fa tamin'ny andron'ny fahampanjaka dia misy penseur manodidina amin'ny mpanjaka. Ary ireo penseur ireo no manalemy ny sain'ny vahoaka. Ohatra fotsiny, rien ne sert à courir hozy izy, il faut partir à point. Ny vahoaka mandeha tongotra, ny zanaky ny mpanjaka mandeha soavaly, taingana soavaly na entiny voatiry. Faut partir à point hozy izy. Ary zareo mihazakazaka amin'ny soavaly, izy efa azo amin'le zavatra ho arianany ary, ianao fa tonga efa sisany eo. Tanao amin'izany ary. Pour vivre heureux hozy, vivons cachés. Inona zany? Raha manana réussite zany ianao dia ao mikodina kely ao anatinao ao, dia nefany ry zalahy tsy ambadika, ny réussite ny tsy asehony fa ny miseho ary devant foana dia izy foana ny devant. Zany hoe midika zany philosophie zany dia hoe vivons cachés. Na ohatra ary ianao tokony leader dia mefy manetrehetra ianao foana dia ao anao zany kolonia ao foana.
Nisy penseur tamin'ny andron'ny Moyen Âge mba ahafahana mamolaka amin'ny vahoaka dia ohatra fotsiny reny hoe aza manenjika bitro roa. Izany nampidirina anatin'ny sain'ny vahoaka hoe alaloha ahonga ny Andry Rajoelina zay vao mieritreritra momban'ny Ravalomanana aza manenjika bitro roa. Kanefa tsy fantatra le olona akory le olona tratran'izay le ataka zay hoe maninona moa ny bitro roa fotsiny ny bitro roa no endrehana. Fa nga malagasy ray manenjika ny hoe sady ahonga ny Andry Rajoelina no tsy tokony hiverina ny fitondrana trony ngy Ravalomanana. Malagasy amina tapitritra ka inona zay bitro roa. Tsisy dikany no misambotra an'izany. Tiako tenenina anareo hoe misy fandeha-metsaina ao anatina ren'le haiteny na le hoe expression reny. Fa eo hiverina amin'le resakintsika zany tsika hoe manomboka aiza ianao no grand. Ninona référence anao? Ninona expérience rananao? Manomboka grand ianao, à partir du moment anao mametraka sy miditra amin'izany atao hoe progression. Zany hoe lasa progressiste anao zany. Ary mametraka zavatra ho an'ny humanité, zavatra tsara. Na théorie io, na précepte io, na théorème, na ino izy teo. Azafady na amin'ny zavatra soratana io. Oui, misy olona manana zany réussite personnelle zany, réussite professionnelle zany, lasa manoratra izy, ohatran'ny Nelson Mandela. Ninga Hitler moa dia Mein Kampf nataony. Fanapotehana zao tontolo zao mihitsy. Ao anatin'izany Mein Kampf zany izy no miteny hoe ny rasy tsara ozy izy dia tokony tsy fangaro mihitsy amin'ny rasy tsara, ratsy. Fa raha ohatra izy mifangaro io rasy tsara sy ratsy, Hitler no miteny hoe fa tsy za dia lasa miregresse le rasy tsara. Ka tsy ho tonga any amin'ny eritreretana amin'ny hoe excellence ozy izy. Eritrereto an'izany any. Misy koa zany ny hoe lasa grand izy no ny asa ratsiny na ny hoe asa alikany nataony tamin'ny humanité. Bref, ny zavatra tiana lazaina dia zao. Ilaina ny olona mampatonga le hoe tsy samy franchir an'le ligne jaune manko dia zao hoe eo le hoe établissement. Ny établissement zany tompoko dia matanjaka zany. Afaka possible mihitsy miruiner olona ary manao menace olona takany mahazo anazy zao ohatra. Fa za akory tsy ao anatin'le hoe ity le manapotika établissement zany. Tsy any tsy mieritreritra ny tenako hoe manana réussite personnelle na professionnelle, nareo no mijuger an'izany. Tsy afaka mise prétendre an'izany fa ny zavatra mitranga nefa dia zao. Eo amin'izay zany no miseho rehefa hoe hivadika atao amin'le franchisevanao le ligne jaune dia inona lasa aloha hoe franchisevanao le ligne jaune dia eo amin'izay zany ianao ohatrany hoe miditra ao anatin'ny cour grand. Vous accédez dans la cour des grands. Comment? Raha ny ka Madagasikara manokana zao dia mila olona Madagasikara a besoin d'un leader. Un leader charismatique. Un leader, quelqu'un qui a de la poigne. Quelqu'un qui a du courage. Il est téméraire. Il a la témérité en lui par son comportement. Anao adika kely hoe inona ny tiana lazaina amin'izany hoe téméraire zany. Voalohany indrindra aloha, raha ohatra ianao téméraire dia manana détermination zany ianao amin'ny zavatra zay ataonao. Autrement, vous n'êtes ni courageux ni téméraire. Manana bravoure koa ianao, zany hoe tena
miasa mihetsika ao anatina combat. Détermination zany sy bravoure, de circonspection, mahay manao analyse sy ny zavatra rehetra, de ito farany ito ny tena important, zay tenenin'ny olona foana hoe samihafa, tsy hoe samihafa, fa raha manana an'ity ianao ao anatin'le vous êtes courageux, vous êtes téméraire aussi au sens positif du terme. Fa ity anankiray ity tena important, ce gars-là, il a de l'aplomb. APLOMB. Ireo terme reo, ireo tsy terme fa ireo mots reo no midéfinir grand. Ka raha ohatra zany hoe vao miainga fotsiny le olona ka hitanao izy, de jerenao ireo point anankiefatra reo, point ananky enina, ka raha ny ray amin'ireo fotsiny tsy ao, dia resaka fotsiny zany mibetsaka fa elao pas fa lany andro anao. Elao pas fa lany andro anao satria ilainy ny firenena amin'izao fotoana izao ary tena miala tsiny amin'ny lehilahy malagasy fa dépersen'ny vehivavitsika amin'izao fotoana izao. Tena tsy afeniny zany, tena tsy mamenatra amin'ny teny zany. Ireto anakeniny reto ny tedavana amin'ny olona hoe rehefa manana an'ireo tsy le anankiroa reto izy hoe réussite, tsy voatery izy roa miaraka fa ny idéal izy roa miaraka, réussite professionnelle, réussite personnelle. Zao le izy. Ireto aby ny point tedavina ary jerena ao amina olona ka ahafahanao mandanjalanja hoe ity olona ity mety ho lasa lavitra na ity tsy lasa mihitsy ity. Voalohany indrindra aloha, tsisy ady hevitra ity, finoana amin'ny zavatra atao, amin'ny alàna ny finoanan'Andriamanitra sy ny finoana ny tenanao zany. Hoe natoko ny tenako aho, j'ai foi, j'ai confiance en moi, j'ai foi en Dieu. Voalohany, ilaina le olona manana na hoe ilaina le olona courageux. Après an'izay, ilaina le olona manana détermination. Ilaina ihany koa le olona hoe bravoure. Il a son côté bravoure comme on dit. Manana capacité de circonspection. Farany l'aplomb. Izay rehetrarehetra zay mamaritra an'le ao anatin'ny faritra valaray lehibe hoe manana comportement na téméraire le olona. Fa ireo anankidimy ny teneniko ireo: courage, détermination, bravoure, circonspection, aplomb. Mitondra ho azy any amin'ny motivation za amin'ny fanaovana zavatra anankiray. Ka na inona rehefa avy eo soratanao, na inona rehefa avy eo ny action ataonao, dia miavaka foana ianao par rapport amin'ny olona rehetra satria ianao tsy sakaletaka sady tsy saritahotra. Mazava angamb'izay eo amintsika rehetra hoe izay no tsy ampy amin'ny sika malagasy amin'izao fotoana izao. Iza no asa hitondra an'izay zavatra izay? Hoe itony olona itony manana réussite personnelle. Personnelle io zany moraly io. Hoe tena iny olona iny kosa aloha manam-panahy, iny olona iny kosa aloha manana fanetretena. Io le 4F tenentsika, fanetretena. Iny olona iny kosa aloha manana fahendrena. Fa tsy ampy zay, tsy zay fotsiny ny ilan'ny humanité an'ny olombelona. Ka fa anao miditra any anatiny atao zany atao hoe cour des grands. Raha te hiditra amin'izany ianao, manana aloha fahasahina, manana fatokisana. Fa rehefa tsisy zay, vous êtes comme tout le monde. Comme tout le monde. Ahoana moa izy nga Maurice tsy avona an'izay? Zao bainina ozy
Da ozy izy a, aleoko ozy izy maty amina hoe servira bony koa izy aho, ka nahavonon'olona ary za tsy rarahako izy izy. Toy izay hoe maty normal, maty naretina. Zay koa mo impression izy izy hoe tsisy ny lalana akory tetỳ ambonin'ny tany raha ataony kôty, nefa za men'Andriamanitra chance hiservira na hanampy ny humanité. Tena tanteraka ny zavatra nitenen'ilay ranamana. Vonondry zalahy izy ary nieliminer ny zalahy satria raha mbola velona Andriamatoa Maurice Tsiavonana tamin'iny 2012 iny élection iny, dia tsy mihina hoe lany Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy mihina an'izany aho. Tsy lany ny Andry Rajoelina raha mbola velona teo Maurice Tsiavonana, satria au moins anakiroa no mipetaka ny Maurice Tsiavonana dia Fleury, mipetraka ny Andry Rajoelina dia Fleury Rakotomalala sy Maurice Tsiavonana. Surprise goavana zany fa saingy izao vita izy. Ny ampitaiko aminao amin'izany zavatra zany mba ahafahanao malagasy mieritreritra hoe tsy mijery fitaratra hoe mba anisan'ny grand ve za raha ity fahaizako ity, anisan'ny grand ve za raha ity fahendreko sy fanetretenako ity. Fa raha ankoatran'izay aza mitonatoana akory andeha hanatrika amin'ny malagasy amina fifidianana. Aza mitonatoana akory satria le tempérament-na grand mihitsy no tsy ao aminao. Oui, ka dia ifampizarany zay zavatra zay dia jereo anie raha ohatra atao hoe manao démonstration par la ino izy teo, tsy hoe négation fa par le négatif indray tsika raha ohatra zay tena anaovana azy. Courageux, téméraire, Andry Rajoelina fa tsy manana an'ilay réussite personnelle amin'ny alalan'ilay moral dia aizitsika malagasy amin'izao fotoana izao. Ka grand ve Andry Rajoelina zany sa petit? Par définition, il est petit, fa il est grand dans le négatif. Raha ohatra zany ianao hiteny amin'ny tantaran'i Madagasikara ny rinany hoe c'est qui le plus grand traître dans l'histoire de Madagascar, tonga dia i Andry Rajoelina sy Rakotondrasanjy ary izy dia anankiray Ratsirahonana, Norbert Lala. Izy aby mimpamadika dia mbola misy anankiray koa ry Pierre Bleu zany, mpamadika ary nanapotika ny firenena malagasy tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara. Rakotondrasanjy, Andry Rajoelina, Pierre Bleu, Norbert Lala, Ratsirahonana. Grand izy zany amin'ny négatif. Fa raha hitenitsika amin'izao fotoana izao hoe iza ny grand tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara, tsy mahita maromaro any. Tsy mahita. Raha teny anankiray zany a, possible hoe anankiray na roa, Lieutenant Randriamaromanana, Ndray aman-dreny Monja John, dia entiny manomboka ny ady-hevitra indray ho an'ny sasany. Ndray aman-dreny Albert Zafy. Ankoatran'izay eto mbola tsy mahita, mety limité zay teneniko zay, ny chef, le chef grand zany, planétaire zany, tena nieritseritra izy hoe tsy ampy antsika intsony ty Madagasikara ty, fa mamorona tsika ary mila fasahina tsika. Ireto vazaha reto mihitsy ny defentsika amin'ny teny frantsay sy j'avais un marteau mondial zany toko. Nanapotika establishment
ao anatin'ny culture zany. Rehefa tonga tery amin'ny tampony zareo dia nanomboka ny zarazara fananana miparitanitaka tia tena dia potika. Manjoy amin'ny tenin'ilay rangahy teo hoe tonga sommet zay ozy izy dia niteniko dia hoe ne prenons plus de risque. Teo zay mipotika ozy. Le chef, izy koa mety misy maromaro an. Professeur Ratsimamanga, grand reny. Izy tonga dia nanapaka hoe ny atao amin'ity resaka fanafody amin'ny alalan'ny zava-maniry malagasy ny hitondrako azy. Anisan'ny laboratoire reconnaître amin'ny zao tontolo zao, du moins manana norme internationale ny laboratoire natsangany professeur Ratsimamanga. Oui. Grand zany, efa manana fahaizana izy, fa mbola eo zany mba azahoantsika an'izy hoe miservir ny tenanao anao pour le bien de l'humanité. Fa ianao fa tsy mieritreritra intsony ny confort satria ianao fa miainao anatin'izany. Ampy ny volanao raisina karama isam-bolana, ampy ny fahendrena zay andananao any am-piangonana sy ny karazany. Maintenant, il faut plus. Car rehefa tsy tonga amin'izay plus zay ianao fa te vivre normal comme tout int izy teo, te vivre banalement zany ohatran'ny olona rehetra, dia samy safidy. Io safidy io zany fa tsy voatery hanaraka ny teniko ianao, fa raha ohatra ianao mieritreritra zany Madagasikara tompoko dia francisez la ligne jaune. Autrement, ça s'arrête au niveau du palabre. Et c'est pas intéressant, c'est tout simplement une perte de temps.
Kitalaza yanio Bafafa Madi Itilu Tunzanaka Iti Itiza Dari Lalanza Fiti Alatu Nanija Nilapaniha Imasuni Nifizeni Tinya Isana Awamina Isantini Tinitani Indefatu Janetinyana Vukanana Anuka Malatuna Jenimu Lamya Swana Mirai Alahi Yamaladi Mana Uberiana Mandrakizai Dimasuni Nifiterini Kotinya Isana Awamina Mishavini Shitani Indefatu Janetinyana Vukanana Indefatu Janetinyana Vukanana Ja, eny ary. Ie, marina tokoa fa i colonel Kadhafi dia anisan'ny grand koa. Satria ny antony dia zao, anisan'ny tena hoe na grand azy tsy afenona fa manenina anie ny vahoaka libianina amin'izao fotoana izao. Zay manko mahatonga antsika le francophone mora lemena ny sain'ny francophone zany. Zany Libye zany dia anisan'ny firenena arabo sy afrikanina nadio. Tena nadio. Ary anisan'ny hoe tena manana infrastructure tsara na hospitalière zany na infrastructure routière na ohatra hoe scolaire. Ny fitsaboana any Libye dia gratuit. Tena tsy mandoa vola mihitsy ny libianina ary ny lasantsy libianina dia mora ho an'ny vahoaka. Ny rano ary mbola lafo no ny lasantsy any Libye na du moins hoe tany Libye. Miadana ny vahoaka libianina. Zao rehefa tratra ny manipulation vahoaka dia nidy bingo dia zao vao manenina ary miangavy mafy mihitsy niverena ny zanaky colonel Kadhafi dia efa misy mandeha indray ny manipulation sy ny karazany amin'izao fotoana izao amin'ny Libye. Ny resakitsika manaraka dia miresaka momba ny orinasa Tico na ny gropy Triple E. Le izy zany raha ohatra ianao hiditra amin'le dia sy ny zavatra mitranga isan-karazany dia manahirana satria lasa teknika be eto isika menakavy ary farany ny essentiel
dia ho adino ary tsy hoen'ny vahoaka rehefa tena ampitaina le izy. Zavatra tsotra anankiray ny zavatra mitranga. Ndao ekena fa admettons ny dikan'izany fa misy ny adalàna na hoe misy ny zavatra dikany hoe admetena zany dia tsy manao démonstration antsika hoe satria tsika tsy malala ny tena cuisine intérieur amin'ny groupe Kiko par rapport amin'ny direction générale ny impôt. Tsy malala an'izany tsika hoe izy amindreo ny marina, izy ny diso. Fa ny tena marina samy diso ireo. Raha ohatra ianao anao analyse impartial. Andao jerentsika hoe ahoana ny fanaon'ny tany mandroso amin'ny zavatra ohatran'io. Voalohany indrindra aloha raha ny situation à Madagascar où l'État n'arrive même pas à créer un emploi, je dis, hein. Parce que depuis l'arrivée de André Rajol au pouvoir, le secteur qui a payé le plus en été le secteur du recrutement professionnel. C'est-à-dire vers l'emploi, la création d'emploi. Ny nidy mibetsaka no ny sokatra ary ny nidy mibetsaka no ny créer. Ka na misy créer raha ohatra hoe alors on va dire ny fanambarana amin'ny gymnase Mahamasina tsy nandroany na omaly na rapitso no mahenontsika menakavy fa fanandevozana ny zavatra mitranga. Tsisy zany contrat fa rehefa tiana roahana le malagasy fa be famalina dia roahana. Tiako tenenina amintsika rehetra dia zao. Aty amin'ny tany mandroso aty raha nanondrana tamin'ny Adidas Bernard Tapie dia tsy ny Adidas no nidiana tompoko. Azafady tsy Adidas nidiana. Fa nandeha ny fitsarana na nandeha ny procédure tena nanaraka strictement ny lalàna dia nisy gestionnaire indépendant na avy amin'ny fanjakana no nome azy no nitatana izay orinasa Adidas teo ambanin'ny vahoany Andriamatoa Bernard Tapie. Ohatran'izany koa ny tamin'ny orinasa hafa. À partir d'un certain niveau d'emploi zany, anisan'ny porteur sy créateur na emploi ninona lazainy, ninona tsy fitiavana Ngara Valomanana, ny groupe Kiko. Maro ny malagasy tonga ao miasa misy contrat fa tsisy olona informel ninona tsy fitiavana Ngara Valomanana. Misy contrat daholo ny olona ao ary mandray karama tsara isam-bolana. L'État malagasy n'arrive même pas à créer un emploi. Dikan'izany et surtout noho ny urgence sanitaire ty koa dia tena tsy azo atao fa famonoan'olona no manidy orinasa, izay orinasa mahavita mandoa tsara ny karaman'mpiasany sy ny mpiara-miasa aminy. Eloka be vavy zany eo anatrehan'ny fitantanana satria misy abus zany raha aty an-dafy manko ny fiantsoana an'izany dia hoe abus de position na abus de statut. Fa ny Madagasikara zany tsy misy dia manao zay saim-patany ilay fitondrana fanjakana. Eto zany dia milaza amintsika rehetra misy abus na inona
adalàna sy ny hoe zay mety erreur mety ho ah satria tsika hoa tsy mahalala an'izay zavatra mitranga ao anatin'ny cuisine intérieurny groupe triple sy ny tiako ao ka tsy tonga de andeha tsara fotsiny hoe diso ianao raha valimanana na hoe marina ianao na de fantatra raha fa mode anisan'ny mode opératoire ny ngara valimanana kosa aloha na izany naty zany tsy mifandeo fana etra na hoe impôt teneniny eto zany fa iny mbola sujet ta caution mbola débat iny hoe tena marina ve satria fa tsy te hiditra am'izay aho hoe marina sa tsy fa ny tena marina diso tanteraka amin'ny fanjakana manidy sy miharceler ny groupe tiako ohatran'io diso tanteraka ary misy raison politika ny ambadika io misy ary tena misy donc azo reheteretina hoe harcèlement politika le zavatra mitranga de lasa le vahoaka zay adiny andro radiolina sy marika raha valimanana any tsy ahoako zarako an'ireo miady mifamaky loha fa le vahoaka tokoko mba nitsinjovinareo ve le vahoaka miasa ao hoe le vahoaka tokoko efa sahirana mivoaka malagasy amin'izao fotoana zao misotro kely zay mba ahafahany misakafo mbola samborinao eny tanany andriamatoa andro radiolina voeo any teny hoe réussite personnelle ara-moraly mba tovolahy misy moraly ve manana fitaizana ara-moraly ve ianao io mba manana moraly MAO RA LE ve ianao io manana fahendrena ve ianao ka mahatsapa hoe ireto vahoaka reto reka mitovy amin'ny tenako raha sanatria aneorina any idimy fleury ny orinasanao koa inona ny zavatra hitranga ary teny idiko en ce sens hoe iandro radiolina mialao fa tsy le mpiasa miasa ao no voaroka andeha foana ny usine mandeha foana ny zao sy ny zao fa misy gestionnaire indépendant nommé par l'État manaraka mouvement de vola tokony alohan'ny andro radiolina any amin'ny État amin'izay fotoan'izay satria za surako fa tsy mandeha koa andro radiolina no mandeha aloha ary fa tsisy makany amin'ny andro radiolina atsiny avec les comptes séquestrés zay io tsinjovy le vahoaka asivo gestionnaire nommé par l'État ao ataovy séquestré ny compteny raha misy zavatra tsy mandeha de mandeha ny compte sy mouvement rehetrarehetra azo atao zany de mandeha miodina normal le usine sy ny karazany PN karaha mampiasa zay zavatra tokony ho alain'ny impôt sy ny zavatra tokony ataony ka hananany ny groupe tiako ao de miala eny am-panidinany arakaraky ny ametrahany fanjakana azy ka de anao veloma atsika miankavy a satria manomboka lavalava le izy 1h25 ka de amin'ny talata ako ny resaka ny afera maizina sy ny zavatra tsy milamina ao amin'ny Jirama veloma daholo tompoko tsy azo ararotona be loatra ity telefôny ity fa zay le izy misaotra tompoko mandra-peona veloma tahin'Andriamanitra